Totosandroany tetsy amin'ny ESD na sekoly ambony momba ny lalàna sy ny siansa politika ny loparendas momba ny fiovaovan'ny toetrandro miompana amin'ny zavamisy sy ny fanambo ho an'i Madagasikara. Manam-pahaizana dimy mianadahy avy eto Madagasikara sy avy any ivelan'ny nosy no nandray anjara tamin'ny adefitra sy ny zarany traikefan'izy ireo tao amin'ny efitra malalaky ny ESD Nanisana. Simpa ny volo-kafe vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro, tsy ampy ny rotsakorana, lasa kely ny voakafe, mavomavo ny raviny, misy aretina sy bibikely ihany koa ny voly, hany ka mihena ny vokatra kafe arabika. Raha taloha zany mamboly kafe dia afaka mamboly kafe ianao na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, tsy misy aretina, mora velomina. Fa izao ianao raha vao mamboly kafe amin'izao fiovaovan'ny toetrandro izao dia tena mila finiavana be, mila fikarakarana be satria betsaka ilay aretina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ohatra hoe ny bibikely, ny olatra amin'ny kafe, ny mavo, ny raviny kafe fa tsy maitso. Mandray andraikitra manoloana izay fiovaovan'ny toetrandro izay ny Université ESD izay manofana ny mpianatra momba ny lalàna sy ny siansa politika. Nisy ny loparendas, nentina nijerena ny fiovaovan'ny toetrandro miompana amin'ny zavamisy sy ny fanambo ho an'i Madagasikara. Voakasiky ity loha-hevitra ity avokoa ireo mpiantsehatra ara-tontolo iainana na ny tatsapam-boly na ny mpitondra na ireo manam-pahaizana manokana ara-tontolo iainana fa indrindra ny vahoaka malagasy. Amin'ny andalam-pandrosoana Madagasikara sy indrindra aty amin'ny bolabolan-tany atsimo dia anisany misubira na hoe mitraika tanteraka amin'ny vatana amintsika izany fiovaovan'ny toetrandro zany. Amin'ny mampanao futur juriste an'reto mpianatra reto dia tsara zany raha misy mihitsy ny ara hoe avy eto amin'ny mpianatra eto amin'ny ESD ny mivoaka izay volavolan-dalàna izay ahafahan'ireo firenena tandrefana naja atsakany sy andavany ny atao hoe engagement angamba ny teniko azy amin'ny teny frantsay izay nataony zareo satria potika tanteraka mahitsy ny tontolo iainana aty amin'ny faritra atsimo ary anisan'izany Madagasikara. Ny 5.7 na 7.7 ny malagasy dia tantsaha avokoa. Misy fiantraikany avy dia mivatana amin'ireo tantsaha ireo ilay fiovaovan'ny toetrandro. Nafana ny adefitra niditra tamin'ny visioconférence nanazava ny hafanan'ny tany amin'izao fotoana izao izay niakatra 2.2 degré Celsius raha matoma amin'ny irina randrena arvelo mpahay manokana momba ny famantarana ny toetrandro araka izany dia tandindonondoza ny olombelona sy ny biby ary ny zavaboary. Ny mpanao gazety vahiny Bernard Conchamp dia nilaza fa tsy ampy ny serasera amin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Mila omena sehatra hoy izy ny vahoaka anaty fandaharana sy vaovao amin'ny haino aman-jery ary ny lahatsoratra an-gazety. Notsahivy ny Docteur Zo Aina ANDRIAMAMPIANINA talen'ny fampianarana eto anivon'ny ESD kosa fa ireo firenendehibe matanjaka manana indostria no manimba ny tontolo iainana kanefa ny fiantraikan'izany dia mipaka aty amin'ireo firenena andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara. Fa olana narosony ny fahaiza-mitantana amin'ny fampihenana ny effet de serre eo koa ny tokony ananan'ny firenena tsirairay politika nasionaly entina iadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Andriamatoa Fetra raha mamonjy linguiste dia nizara fa mifandray ny kolotsaina malagasy sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Mila entanina sy beazina ny malagasy tsy hampiasa arina sy kitay fa mba hanana fijery lavitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.